Niroso tamin'ny fanaovana vaksiny ireo mpisehatra ny fizahantany sy ny fitaterana ny Anosibe akoatra ny fitandrona ny fahasalamana antoka iray entina manome tokony ireo mpizahantany izay ho tonga any Anosibe izany raha ny fanazavana azo Michel Renardo. Na mbola tsy misokatra ho an'ny mpizahantany avy any ivelany aza ny lanitry Madagasikara mitoetra ny fioman'ny ireo mpisehatra amin'ny fizahantany amin'ny mety ho fiverenan'izany. Ankoatra ny fampiarana ireo voarakitra ao anatin'ny protocole d'hygiène sanitaire, niroso tamin'ny fanaovam-baksiny ireo mpisehatra eo anivon'ny fizahantany sy ny fitanterana tany Anosibe. Amin'ny fandraisana ny mpizahantany amin'izao fotoana izao dia miandry sécurité avy aty amintsika izy. Zay vao mandray décision andeha hitsidika ny Nosibe. Anisan'izay sécurité tadiavin'izay dia ny fahazon'ny mpandray ny opérateur izay hitsena azy izay iandraikitra ny fitsangatsanganany dia ho vita vaksiny ihany koa. Miantso ireo mpisehatra amin'ny fizahantany rehetra araka izany avy eo anivon'ny ONTM hiroso amin'izay fanaovam-baksiny izay. Ka izay indrindra no anentanana atsika jiaby ao anatin'ny sehatry ny fizahantany manomboka hatrany amin'ny fandraisana any amin'ny aéroport, any amin'ny hôtel, any amin'ny restaurant, any amin'ny excursion, prestation de service karazany sy ny sisa sy ny sisa zay andalovan'ny mpizahantany dia entanina mba hagnano vaksiny ihany koa. Nantontanisa raha toa ka vaksiny 1000 doza no azon'ny prefektura Nosibe tamin'ny ity andiany voalohany ity, hatramin'ny omaly miisa 200 no efa nahavita izany.